maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Fiarahamandinika soratra masina zoma 10 Mey. Miarabantsika koa afaka nandingana ny androny akarana omaly ary dia heritreritra indray sika ny idinany fanahy masina zany. Salamo fa 20 andininy fa 3:30 hatramin'ny fa 70. Salamo fa 20 3:70 hitsangansika idera hanome voninahitra n'Andriamanitra. Hoy ny mpanao salamo: Jehova, toroy ny lalany didinao aho, dia ho tandremako hatramin'ny farany zany. Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalanao, eny hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho, ampandehanao amin'ny lalany didinao aho, fa izany no sitrako. Ampirisiho ny foko ho amin'ny teny vavolombelonao, fa tsy ho amin'ny fieremana. Avy ny masoko tsy hijery zava-poana, velony amin'ny lalanao aho. Tovo ny teninao amin'ny mpanomponao, izay matahotra anao indrindra. Esory ny fahafambaraka izay atahorako, fa tsara ny fitsipikao. Indro manana ny didinao aho, velomy amin'ny fahamarinanao. Amen. Hivavaka isika. Nentinao amin'izao fotoana izao zay ry Tompo, no ny asan'ny fanahinao masina dia resinay ny fakapanahy ny fahalainana, ny torimaso, ny avizanana. Eny nampahery anay ianao. Kanefa atao an-tranonao izahay. Mifanena amin'ny voninahitra ao tahaka ny Isaia, dia ny teny manao hoe: lozako malotomolotra, raha ato amin'ny firenena malotomolotra, mamindrafo aminay, mamelany eloko amin'izay tsy fahatanterahanay tsirairay avy. Mananteny izay fa ny fanahinao masina koa mbola hiasa, hampatoky ny famindrampo izay atolotra ao anay ao amin'i Jesosy Kristy, ary hitarika anay amin'ny famakinany soratra masina sy ny fiarahamandinika izany. Mba ho fotoana tena hitombonay amin'ny fahalalana marina anao amin'i Jesosy Kristy, ilay tompo ny fahefanaritra ny an-danitra sy ety an-tany, itony fotoana itony. Miaino ny vavakay Tompo, tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ny Kolosianina 3:1 hatramin'ny 4 no anjara vakitentsika amin'ity zoma ity. Kolosianina 3:1 hatramin'ny 4. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy, izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany, fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika, dia raha miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo, miasa amin'ny fanahy masina ianao ka atao amin'ny fo sy ny sainay ny momba anay rehetra hifantoka aminao sy ny hevitra ao Andriamanitra ao anatin'izao soratra masina izao. Dia misaotra Jesosy amin'ny anaranao. Amen. Nentin'ny karatra mofonay no amin'ny bokin'ny Kolosianina indray sika. Kolosianina. Ao ary vetivety. Epistilina fifatorana tany sao vetivety ny anankitelo hafa. Epistilina fifatorana. Efa nahay amin'izay ary tsika. Efatra izy ireo: Kolosianina, Efesianina, Filipianina ary Filemona. Ny fifatorana dia nosoratany mpanoratra tany am-ponja. Iza no manoratra? Paoly. Aiza no ahitantsika an'izay? Aiza misy filazana fa i Paoly nanoratra io Kolosianina io? Avakeo hoe azafady. Iza zany ilay manoratra? Misy namany ve? Raha io andininy voalohany io dia toa milaza hoe izy Timoty miaraka manoratra. Fa isika moa milaza ny mpandinika maro dia Paoly no manoratra n'izy ity any amin'ny
any amin'ny fiazonana azy amponja tokony 280 taona ny Kristy. Inona ny foto-kevitra, inona ny nanery amin'ny Paoly hanoratra nyity epistily ity? Ny fampianaran-diso izay nanafika ny fiangonana tao Kolosiny amin'ny hoe inona ny fampianaran-diso tao? Raha mijery ny toko voalohany sy toko faharoa isika dia inona ny tena ampianariny ao? Kristy amin'ny zavatra rehetra. Fampianaran-diso dia ny hoe Kristy mbola ampiana zavatra, na Kristy sy ny fombafomba jiosy mbola novoizina tao. Fa Kristy dia hatrany ampiandohana ka hatramin'ny farany dia izy no ivon'ny zavatra rehetra, tsy ampiana, tsy analana. Raha mamaky ny toko 7 sy toko 8 isika dia ampianarina kosa indray ny hoe ahoana ary ny fiainan'ny mpino an'i Kristy. Manomboka eo amin'izay anjara mofinainantsika any amin'ny toko 4 dia hitantsika izany fampianarana momba ny fiainana kristianina. Ireo olona efa mpino an'i Kristy, ahoana ny tokony ho taratra eo amin'ny fiainany. Inona no mety hoe misongadina eo amin'ny fiainantsika FJKM atao anatin'ity Kolosianina ity? Misy vanim-potoana nafinahitra nandalovantsika dia tato amin'izao Kolosianina izao sika no nandray iray teny faneva. Efesianina izany. Mba atao fikarohana kely hoe tamin'ny fahafiry-taonan'ny FJKM sika naka ny teny faneva hoe aoka ho feno fisaorana ianareo. Tadidinareo ve? Ary tsy mikaroka akory ny sasa efa eo ambavanao eo ilay izy ka? Fa 7, 570 ilay sarotsarotra iny. Nanana hira fanevan'izany sika. Dia mba tadidio izany fa tantara ny fiangonana aoka ho feno fisaorana ianareo. Inona ny andinin-tsoratra masina mety hoe ny fantohanao tamin'ny fotoanandro anankiray na mety hoe naharesy lahatra anao atao anatin'ny Kolosianina? 3:16 aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. 3:2 sainy ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. 4:2 tena FF ianao mareta fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana mangatà koa anay mba hamboan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny ilazana ny zava-miafina an'i Kristy. 4:2-3 mitovitovy amin'ny epistily soratana ho an'ny Efesianina. Izy ity raha mivoya ny amin'ny fampianarana momba ny ankohonana. Ery amin'ny 3:18 sy ny manaraka, ianareo vehivavy manekeny vadinareo, ianareo zanaka, ianareo mpanompo, fiainany nisana ankohonana. Ndao ilazantsika ny fahalalana ankapobeny iny dia mba ho tehirizitsika ireny dia ho fantatsika hoe raha vao miteny hoe Kolosianina dia Kristy amin'ny rehetra. Amin'ny teny hoe Kolosianina izay tokony fitondran-tena kristianina. Ny Kolosianina toko 7:1 hatramin'ny 4. Inona ny voalaza ao? Impiry ianao namaky an'io ampahana soratra masina io hoe? Ary atao hoe androany ianao vao namaky dia ahoana ny fandraisanao azy? Ohatran'ny tonga dia mitsingevana ve? Misaraka ny nofo sy ny fanahy, na koa ny zavatra tsapa avy hatrany. Kristy manana ny fiamboniny, na koa
misaraka ny tany sy ny lanitra sainy ny zavatra ambony fa tsy ny ety an-tany na hoe fahafatesana sy fahavelomana zay aloha zany ho anahy manokana hoe zao vao namaky an'io fa efa impetsaka mihitsy io raha tsy efa lany tsenjery ary ohatran'ny hoe tonga dia mitsikeva reo anelanelan'ny tany sy ny lany aiza ary misy azany nda ho arysika eny ampelantananareo fampianarana miainga amin'ity Kolosianina 3:1 hatramin'ny 4 ity fa atombontsika amin'ireo karazana fieveran-diso eny lazaina tao hoe ohatrany tonga dia mitsingevana eny anelanelan'ny tany sy ny lanitra raha vao mamaky an'izy io hojerentsika hoe inona moa no fandraisan'ny mpamaky ny soratra masina ny ty anjara mofirainantsika ity ka mety hatarafana hoe fahadiso-kevitra mila ahitsy araka ny fampianaran'ny fiangonana mety mahita ve ianareo hoe rehefa mamaky an'iny io la dia mieritreritra fa kanefa tsy zany no izy raza mamaky an'io dia mitsingevana sady tsy ety an-tany antsy any an-danitra tsony nefa tsy zany no izy tsy atao hoe ianao fa mifeveran'ny olona n'io soratra masina io mbola tsy nieritreretina reto ary ny zavatra mety hoe mahavantana ny olona rehefa mamaky an'io soratra masina io ny voalohany raha miteny ny soratra masina eto manao hoe raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra ny ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanankavanan'Andriamanitra ny fandraisany hoe katsao ny zavatra ny ambony dia fetretana hoe avela ny ity izao tontolo izao ity mandeha anitsidina eny amin'ny lanitra tsy hiasa tsony tsy hamonjy fivoripokon'olona tsony zavatry ny tany zany tsy tehaka amin'ny tany tsony ireny tongotra fa tsy izay fa ny voambolana hoe katsao dia tony hoe anaovy fikarohana eto an-tany ianao no manao ny fikarohana tena hoe recherche raha olona manao fikarohana zany nareo mpitarika fikarohana dia inona ny atao milofo mafy mihitsy andro aman'alina manao ny fikarohana mandravitra ny fekevitra ao inona ary intapany voalohany iny hoe raha miteny ny soratra masina hoe katsao ny zavatra ny ambony eto ianao no mikatsaka tsy katsaka te hoan'ny te hina-katsaka indray zao eto ianao no mitady eto ianao no mikaro ataovy eto ambonin'ny tany ny fikarohanao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy zay tsy hoe zany hoe miala eto amin'izao tontolo izao mampianatra ny tompo hoe tsy niala any amin'izao tontolo izao fa niarovanao azy amin'ny ratsy tsy hoe koa hoe tsy tokony asa mafy io koa ilay mbola ampianarin'ny Paoly eo amin'ny bokin'ny Tesalonianina satria rehefa hoe ho avy ny tompo dia ndraviravin-tanana tsy niasa tsony ny Tesalonianina fa tsy izay fa tena eto isika antsatoy tsara amin'ny tanin'ny tongotra ary saintsaino ataovy tsara hoe ahoana ny fiainan-danitra hikaroka izay ahasoa ao amin'ny fiainan-danitra tsy variana hitsatoka eto amin'ny tany kosa zany fa mieritreritra hoe akoatra ny eto amin'ny tany tadidio fa misy zavatra tokony ho katsahanao ho tadiavinao dia karakarao ny ankonana fa tsy hoe ny amin'ny lanitra katsaka zavatra ny ambony dia tsy vita mbaka mampirim-pandriana sy mahandro sakafo ny ankonana mikatsaka zavatra ny ambony korotam-bolona ny ao an-trano tsia fa ataovatra nefa lanitra ny ao an-trano zay zany le fahadiso-kevitra mbola mikarakara ankonana sika mbola eto ambonin'ny tany sika fa ny mahasamihafa azy fotsiny efa misaintsaina tsy tarihan'ny izao tontolo izao sy ny filantsika intsony isika fa efa tarihan'ny
sitrapon'Andriamanitra. Zay indrindra no idirany hoe efa maty hoy ny soratra masina, sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Indraindray ny olona mamaky an'ity soratra masina ity dia mieritreritra hoe tsy manota intsony na mifanohitra amin'izany afaka manara-po amin'ny fahotana fa miandry ny lanitra. Hoe tsy manota intsony no tena betsaka. Efa maty ianareo ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Tsy hoe tsy manota intsony fa tena mbola manota isika, izay ilay hoe tsy mpanota isika fa mbola manota. Tsy mpandainga isika fa mety mbola mandainga. Raha amin'enina sasany miditra mbola sasany mahedintsika ny tonga manota izany. Diso isika. Manota isika raha tokony inona ataoko akaiky foana hoe raha tokony hanome mpangataka isika nefa tsy nanome, ianao moa tsy mahalala hoe itony ve ilay anjelin'ny tompo sa tsy izy fa dia eto fahasorenina fotsiny mangatangataka foana matanja be io. Dia tsy nanome isika. Tokony nandray anjara tamin'ny asa n'Andriamanitra anankiray isika, afaka nanao tsara fa tsy nanam-piniavana, manota isika izany. Izay ilay fiainana. Ny olona rehefa mieritreritra ny hoe ianareo efa maty, fiainareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra, dia mety mieritreritra hoe tsy manota intsony ka inona ny tokony hibeahako. Io no mahasamihafa ataoko hoe liturjia anaty farangisosina, ny liturjian'ny fikambanam-pivavahana, izay moa le intson'ny fanjakana azy amin'izao, fa tsy hoe secte na tahaka izany. Liturjian'ny fikambanam-pivavahana dia manomboka amin'ny aleloia dia raina Jesoa, ny antsika dia raina Jesoa, ndao hibebaka, eno iny sitrapon'Andriamanitra, ndao hibebaka ary raisy ny famelan-keloka. Rehefa voaray ny famelan-keloka, raisy indray ny ten'Andriamanitra mba hiainana sy hitarika anao amin'ny asanao. Izay ny liturjiantsika. Ny liturjia dia azo atoloina fa tsy mijanona atao anaty rindrina efatra fiangonana fa entsika miaina. Ho an'ny fiangonana fikambanam-pivavahana, todo dia liturjia fa efatra. Fifalian'ny olom-bovonjy, fiainan-danitra, tsy mila mibebaka intsony. Za tsy manao hoe manaranga ianareo fa io moa ny ataoko hoe misy riavana isika dia eto isika androany marain'izao, talata isika manenjikenjika any amin'ny 3 frères any, fa amin'ny 12 isika rapito dia amin'ny latsinainy dia manenjikenjika ary amin'ny Roxy. Ianao tratra ianao dia arao ange le zavatra any. Zaho tsy manao hoe midira fa azo ataoko hoe fantaro ny zavatra rehetra, azony maro izay tsara fa samihafa mihitsy ny atao hoe liturjia ny fikambanam-pivavahana sy ny liturjia iainantsika aty. Tsika dia mizotra arak'izay dia rao Andriamanitra fa mbola manota isika dia hiaiky ny fahotantsika, raisy ny famelan-keloka dia ndao indray ienoy ny tenin'Andriamanitra hiainana amin'ny fiainana andavanandro. Efa maty ianareo, mety kivy ny olona ny hoe ary toa latsaka anatin'ny fahotana ary an'izany, nefa efa niarana-tsangana tamin'i Kristy. Dia tsy tokony ho adika vilana tahaka izany ty soratra masina ity ka tonga fahamoizam-po ny latsaka ao anaty fahotana. Afaka miarina foana ao satria izay ilay mbola ety ambonin'ny tany. Mbola milolo lanitra ozy ny malagasy, mety lena. Fa tsy io ny fikirana hoe mbola nofo ihany pastera. Tsy io ny fikirana fa mba hampahirezana ny olona latsaka ao anatin'ny fahotana. Misy tena hoe olona latsaka ao anatin'ny fahakiviana, ireo simba tokantrano na teraka pitovola indrindra dia mieritreritra hoe tena vita ny amiko Jesoa ho aizantsony dia miafana ny tranony ihany izy vahiny dia mbola azo arenina foana. Ary ny ota tsy misy hoe ty tena grave be mihitsy. Any anosiny misy hoe ino ty tena hoe crime mafaratampony, fa eo anatrehan'ny tompo mangalatra fanjaitra sy nangalatra vola amin'ny taonina dia mitovy. Ilay toe-tsaina sy toe-po zany
no fahadisoana atrehany tompo fa tsy ny habetsahany zavatra natao. Dia zay zany no tokony hoe tsy hoe kory hoe tia dia ota tena ota be mihitsy fa ity ota kely vitako ihany makany am-piangonana any izy nahita kory le izy fa ity indray le ino mantsy tena hita mihitsy hoe mieritreritra ny olona teraka pitovoly indrindraindrindra manameloka ny tenany izy dia mijanona any izy iny mila fanakekezan'ny fiangonana dia reniny. Zay zany ny fahadisokevitra atao anatin'ity soratra masin'ity koa ny hoe tsy misy intsony fakapanahy mety azo any satria niara-natsangana tamin'i Kristy aho. Rehefa midona nefa ny faharesenao dia mieritreritra anao fa tsy afaka hiarina intsony. Ahitsy zany manoloana ny fiheverana atao anatin'izao soratra masin'izao. Ny zavatra any ambony. Raha misaintsaina n'izany sika amin'ny maha-olombelona dia tonga dia plafond, tonga dia lanitra. Fa inona ny dikan'izany? Mety fahadisoana koa ny hoe tena hoe ny lanitra zany zavatra ambony zany, espace erana ngeza be, ny fotsy sy ny manga mifangaro sy ny sisa fa amin'ny Paoly izay mbola ho hazavaintsika rehefa avy eo, fampianarana amin'ny fiangonana misy antsika koa, ny lanitra dia izay misy ny fahefan'Andriamanitra izay itoeran'i Kristy, izay anjakan'Andriamanitra miaraka amin'ny Kristy, fiainana tarihan'ny fanahy masina. Tsy hoe zany hoe toerana ambony dia ambony any amin'ny lanitra fahafiry mozy Paoly izay, tsia fa ny lanitra dia izay ao misy amin'ny Kristy jereo ny vavaka nampianarin'ny tompo, nampianarana antsika tany amin'ny katekômena hoe lanitra dia nitoera amboninahitra an'Andriamanitra, fa tsy hoe kory hoe zany lanitra zany dia dia firy metatra carré amin'io zany ny anjarako raha mpandova lanitra, fa eo amin'izay anekaiko ny fahefan'Andriamanitra dia efa misy ny lanitra sahady. Ao am-poko zany dia efa lanitra satria ao Kristy, ny fiainako dia efa toy ny fiainan-danitra na dia ambony etỳ an-tany aza satria ekaiko ny fahefan'i Kristy. Zany dia fampianaran'ny Paoly apôstôly ary fampianaran'ny fiangonana misy antsika koa. Ny faharoa, miara-miafina amin'ny Kristy ny fiainantsika. Misy mihevitra hoe rehefa ao amin'ny Kristy dia tsy misy olana, tsy sedra, hoe miara-miafina ao amin'ny Kristy dia ohatran'ny hoe voafono ambale, ohatran'ny hoe cadeau, ohatran'ny hoe zavatra anaty baoritra, dia miafina ao amin'ny Kristy ny fiainantsika. Tsy hoe tsy misy sedra fa voafono ao amin'ny Kristy ny fiainantsika. Fahadisoana koa ny hoe miara-miafina ao amin'ny Kristy dia tsy misy tsony olana. Efa nampianarina antsika foana izany. Mety mbola hiaritra fanenjehana ianao, mbola mety hitona-pahoriana ianao, mety mbola manaintaina ny nofinao, mbola alaim-panazy ianao, araka ny Matthieu 4:1 hatramin'ny 12 vao niarahantsika ny alarobia lasa teo. Fahadisoana koa ny hoe Kristy ny fiainana. Kanefa rehefa miala ny vola dia ohatran'ny tsy miaina ny olona. Iza zany ny tena fiainanao? Kristy ampiana vola? Rehefa miala ny fahasalamana dia ohatran'ny tsy olona ny olona. Fa ny fampianarana izay ilay fisainanao anatin'ity resaka ity, Kristy mbola ampiana zavatra hafa, fa ny fampianarana soratra masina dia hoe Kristy tsy ampiana ny inona intsony. Na miala daholo aza ny momba Kristy mbola eo. Ohatran'ny ny Joby, fongana, Kristy mbola eo. Andriamanitra mbola eo. Dia izay ny fahadiso-kevitra hoe ny fiainako dia miaraka amin'ny Kristy, ny volako miaraka amin'ny Kristy, ny voninahitro miaraka amin'ny Kristy, ny fahefako miaraka amin'ny Kristy, freriako miaraka amin'ny Kristy. Raha toka esorina ny voninahitra sy ny fahefana, ny vola sy ny sisa dia miaraka amin'izay koa tsy eo Kristy. Fa ho an'ny fampianarana eto amin'ny Kolosiana, na inona tsy eo dia Kristy ny fiainako. Eo Kristy. Ilay loharano ny fitain'ilay mpanome fa tsy ilay zavatra nomena ny zava-dehibe.
tsy miantso antsika handositra an'izao tontolo zao andin-tsoratra masina malona antsika zao fa miantso antsika kosa mba ametraka ny fahefan'i Kristy eto amin'izao tontolo izao amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy hoe handositra ny fiainantsika andavanandro sika satria sarotra, satria manahirana, satria mandreraka be, fa io fiainantsika andavanandro io ihany no apetratsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, eo ambany fahefan'i Kristy dia efa lanitra sahady ny tany. Izay ny fampianarantsika. Andao ary sika handray an'io taratasy eo ampelantanantsika io, ahafantarantsika hoe ahoana tokoa moa izany fampianarana fiangonana misy antsika izany. Raha miteny aho hoe fampianarana fiangonana misy antsika ilay havana dia foto-kevitra réformé momba miainga amin'izao Kolosiana 3:1 hatramin'ny 4 izao. Izay tena ety am-piandohana dia tsy pihana fa itovitoviny amin'ny fiangonana katolika sy ny anglikana. Ary somary misy havahany amin'ny fiangonana luterana. Raha miteny izany hoe lanitra tovitovy izany amin'ny fampianaran'ny katolika sy ny anglikana, fa misy fahasamihafana amin'ny luterana. Ndao ary sika ny ambany masontsika izany dia ny foto-kevitry ny fiangonana kalvinista mikasika ny atao hoe miainga amin'ny hoe Kolosiana 3:1 hatramin'ny 4. Ny voalohany ho an'ny fiangonana misy antsika araka ny Kolosiana 3:1 hatramin'ny 4 mitarika antsika isaintsaina ny zavatra any ambony, hikaroka ny zavatra any ambony, eritreritra fiainan-danitra, dia tsy hoe ezaka fanatsarana fiainana ataontsika fotsiny ilay izy, fa tena fiainana ao amin'ny Kristy, fiainana tahaka ny efa vita, fa manana andraikitra ianao mbola hitombo hikaroka ao amin'izany fiainana izany. Tsy niezaka ataonao izany, fa tena efa ao ny fahasoavan'Andriamanitra miasa. Mino amin'ny Kristy dia hitantsika atao amin'izao Kolosiana 3:1 hatramin'ny 4 izao fa miompim-piainana tanteraka amin'ny Kristy. Miara-maninona? Miara-maty amin'ny Kristy, miara-mitsangana amin'ny Kristy, ao amin'ny Kristy ny fiainana. Tsy hoe amboamboarina izany ilay izy amin'ny ezaka ataontsika, fa rehefa nino amin'ny Kristy isika, miara-maty amin'ny Kristy, miara-mitsangana amin'ny Kristy, ny fiainantsika manontolo dia ao amin'ny Kristy. Ny fampianarana miainga amin'izao Kolosiana izao, fampianarana amin'ny fiangonana misy antsika dia ny hoe tsy misaraka velively ny ara-panahy sy ny ara-nofo, ny any an-danitra sy ny etỳ an-tany, ny azakazaka ataonao andavanandro sy ny atỳ am-piangonana. Iny ilay maly hoe avy atỳ am-piangonana ianao dia makaiza tondra fifaliana sy fiadanana eny amin'ny fiarahamonina ary manana fiainam-bavaka. Amin'ny fiangonana, fampianaran'ny fiangonana tahaka antsika dia izay. Tsy misaraka amin'ny fiainantsika isan'andro, amin'ny asa, amin'ny ara-ankonana, amin'ny ara-pahasalamana, amin'ny ara-piarahamonina, ny fiainana ao amin'ny Kristy, ny ara-panahy. Tsy hoe mijanona aty am-piangonana ny zavatra rehetra momba ny fanahy, fa tena entintsika mivezivezy any amin'ny fiarahamonina, hiainantsika. Izay ilay liturjia teo, hiainantsika rehefa voavela heriko sika toetra amin'ny finoana, indray ny tenin'Andriamanitra mampitombo amin'ny finoana, rehefa manana finoana sika dia miasa, raisina ny tsodrano, lasa amin'izay miriaria any amin'ny fiarahamonina any. Ny fiarahamonina amin'izay fotoan'izay dia lasa sehatra anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fiainantsika andavanandro lasa sehatra anehoana ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra, efa sary ny lanitra sahady. Izay ny fampianarantsika. Mbola velona tsy hoe mandositra an'izao tontolo izao, fa fiainana andavanandro io no ametrahana ny fahefan'i Kristy. Ny momba rehetra no ametrahako ny fahefan'i Kristy dia tonga amin'ray n'izay an-danitra hoe ho tongany ny fanjakanao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Ny tompo dia nampianatra hoe ny
indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Fa tsy hoe kory hoe mbola jereny ery alavidavitra ery. Tsy hoe indra ery Kristy na indra ery Kristy, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Eo amin'izay any akentsika fa misy ny fahefan'ny tompo, eo amin'izay any akeko hanjakan'ny tompo amin'ny fiainako manontolo dia efa lanitra izay. Eo amin'izay misy fanekena ny fahefan'Andriamanitra sy ny fahefan'ny tompo ny lanitra. Zay aloha dia tazominy tsara izay. Dikany tsy andrasana hoe ry amin'ny kilometatra be dia be miakatrany na lavidavitra ery amin'ny faravody lanitra Ambohidratrimo, tsia, fa eo amin'izay misy an'i Kristy no lanitra. Ny faharoa momba ny ady amin'ny fahotana. Ny fampianarantsika izay toviana amin'ny Loterana dia ny hoe isika pino dia marina nefa manota, marina mandrakariva nefa manota mandrakariva. Tsy ilaozanota ny fiainantsika, fa efa nao marinina maimaimpona tao amin'ny Kristy koa isika. Manampy izany ny Romanina 5:5, fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Efa vita talohan'ny nahaterahanao ny torotolonanao tamin'ny ota ny famonjen'ny Kristy anao. Miandry ny fibebahanao izy, efa vita. Miandry ny fibebahanao izy, miandry ny fahavononanao, andray ny famonjena sy ny famelan-keloka izy amin'ny alalan'ny fibebahana marina. Hoy ny soratra masina eo amin'ny andininy faharoa, saino ny zavatra any ambony, afantoy amin'ny any ambony ny sainareo, antso amin'ny fahamasinana izany. Aza rehefa amin'ny tany ireny fiainana. Ahoana hoy ny soratra masina? Kisoa vavy efa misasa miosopotaka indray, ny alika no miverina amin'ny lohany. Aza rehefa amin'ny tany ny fiainana, aza ahoaka amin'ny tany ny lohanao, fa atrakao saino ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳ an-tany. Ny zava-masina hamenona ny loha fa tsy ny zava-mantsiana. Ny zava-masina mifeno zava-masina ny lohantsika fa tsy zao mantsina rehetra ny tatatra rehetra zao. Zay ilay tian'ny soratra masina olazaina ary amafisy ny fampianaran'ny fiangonana. Mila fibebahana isan'andro sika satria tsy tanteraka tena hamasino ny fiainantsika, hamarino ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fatokiana ny famelan-keloka. Ady amin'ny ota dia mbola mitohy. Iny ilay fanesorana fahadiso-kevitra, tery amin'ny famavahana momba ny atao hoe fahadiso-kevitra raisin'ny olona avy amin'izao soratra masin'izao. Foto-kevitry ny Kolosiana, Kristy no ivon'ny zavatra rehetra. Soratra masina dia milaza hoe Kristy no fiainantsika. Tsy asa tsara no iankinana, tsy hoe Kristy ampinan'izao na ampinan'izao, fa Kristy irery ihany. Kristy no fiainantsika, Kristy no fahavelomantsika. Zay ilay fampianaran'ny fiangonana. Inona ny atao hoe lanitra? Ao amin'ny teolojian'ny fiangonana misy atsika dia tsy toerana iny ilay hoe tsy toerana misy rahona na zava-miafina. Ina ry ao ambadika io lanitra io dia indraindray ny olona mijery an'ilay lanitra. Ohatra misy sary olona be volombava be ry tamin'ny kely tsika nanao an'izany. Io ngamba Andriamanitra e. Zaho ary mbola misy mahita an'izany. Io misy tendrombohitra be dia be ny an-danitra dia io misy loatra matory Andriamanitra. Fa tsy hoe toerana misy rahona zava-miasina, fa ilay fietretana fiamboniana zavatra tsy takatry ny saina, tsy azo refesina. Zay ny atao hoe lanitra. Anehoana ny fahefan'Andriamanitra tanteraka amin'ny zavatra tsy takatrao, amin'ny zavatra tsy azonao refesina. Iza moa no nahatakatra ny lanitra na rapeto ary ohatran'ny naka amin'ny volana teny an-danitra. Fa zavatra tsy takatrao, zavatra tsy azonao refesina, zavatra tsy azonao saintsainina, inona ny ao an-danitrao? Zany no hevitra finosiny hoe lanitra. Izay toerana
itoeran'Andriamanitra. Misy zavatra tsy takatry ny saintsika ny ao amin'Andriamanitra, misy tsy ambaratelo foana ao amin'Andriamanitra. Misy zavatra tsy azontsika refesina ny fihevitra-sevitrareo hoy ny Tompo. Misy zavatra tsy azontsika tsapahitanana fa ao amin'Andriamanitra. Ny lanitra zany izay toerana anjakan'Andriamanitra, ary misy ny fahefan'ny Kristy. Mahalanitra ny lanitra dia hoe eo Kristy sy ny fahefany. Fa raha misy atao hoe lanitra kanefa tsy any Kristy dia lanitra izy sa tsy lanitra? Fa raha misy atao hoe tsy lanitra fa toerana eritreretinao tena azafady bidonville, kanefa misy olona manaiky ny fahefan'ny Kristy ao anatin'io trano io, lanitra io ry havana. Manaiky an'izany sika. Ho antsika izany, ho antsika fiangonana, ho an'ny fiangonana misy atsika, ny lanitra dia sady efa ety an-tany no mbola andrasana ny fahatanterahana. Izay ny fehiten'ny fiangonana misy atsika. Efa azontsika iainana dian'izao io, fa tsy hoe mbola andrandraina any amin'ny toerana farany ambony, any amin'io toerana manga sy fotsy io, tsia. Eo amin'izay any akentsika fa misy an'Andriamanitra any akentsika ny toeran'Andriamanitra ka hanana ny fahefana dia eo ny lanitra. Madagasikara zany dia mety lanitra raha toka manaiky anjakan'i Kristy sy ny fahefany ny tanindrazantsika. Izay ny fampianaran'ny fiangonana. Kanefa tsy mbola tanteraka fa mbola andrasana, io ilay andininy fahefatra. Raha iseho Kristy fiainantsika, iara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Efa eto saingy mbola andrasana ny fahatanterahany ny lanitra. Nipika zavatra vetivety ny fahasamihafana natsidika teo ho an'ny katolika sy ny anglikana. Ho an'ny katolika dia mitovitovy amin'ny antsika ny fampianarana. Efa eto ny lanitra, efa iainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro, ny fanekena ny fahefan'ny Kristy, izay ny sarin'ny lanitra, ary ho azy dia iainana ao anatin'ny atao hoe Eukaristia, izany fiainan-danitra izany. Ohatry ny antsika izao mivavaka. Ary raha ny antema voalohany dia hoe avelao ireo ny feonay, iombona sahady amin'ny feon'izy ireo, manao hoe masina, masina, masina Jehovah Tompo. Ny apôstôly, ireo olom-boavitra efa any aminao, sy inona daholo iny, ny martiory, izay ilay vavaka voalohany, tsy efa hainareo tsenjery ve? Ambinareo manaraka fotsiny misy diso izany. Izay ilay izy. Ho an'ny katolika izany tena efa iainana io ety an-tany, ary eo amin'ny Eukaristia dia tena efa iainana ohatry ny efa any an-danitra mihitsy izany. Ny olom-bovonjy omaly izany dia efa tany an-danitra sika. Kanefa everiko fa izaho manokana tsy tokony hoe ny avantsika katolika ihany no heritreritra an'izany, fa eo amin'ny fandraisana fanasan'ny tompontsika dia efa tafahombona tanteraka amin'ny fiainan-danitra arak'io liturjia iainantsika io no hoe tafahombona amin'ny tenanao izahay. Izay moa ilay liturjia vaovao, tafahombona amin'ny ranao izahay. Tena hoe efa miombona amin'ny Kristy ao amin'ny fiainan-danitra isika, na dia mbola ety ambonin'ny tany azy. Miavaka koa ny katolika amin'ny fisiany atao hoe purgatoire na ny afo fandiovana, izay everan'ny avantsika katolika fa mbola azo atao tsara ny mivavaka ho andreo avy nanodimandry ialany ao amin'ny onaona ny fahafatesana ka hiakarany iombona voninahitra amin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany fiainan-danitra. Ho an'ny anglikana dia manindra mafy ny fisian'ny lanitra ety an-tany izy, mandany atao hoe purgatoire. Izay ny anglikana. Izay moa ny anisany koa hitoviny amintsika protestanta réformé. Ho an'ny loterana dia manindra mafy kokoa ny lanitra izay tanjona anankiray. Amin'ny filazan'ny mpandinika dia hoe tanindrazana farany. Izay ny fandinian'ny loterana hoe ny lanitra no tanindrazana farany. Dia mifantokana izy ireo raha miainga amin'ity kolosianina ity, fantokana ny fampianaran'ny fiangonana loterana hoe ny lanitra tanindrazana farany. Ka dia
anisan'ny somary manamaivana ny fiainana eto an-tany izy. Na izany aza i Lotera dia milaza ihany fa ny fiainantsika kristiana eto an-tany dia fijoroana vavolombelon'ny fanjakan'ny lanitra. Raha ohatra ka vezana dia ny hoe ho an'ny protestanta réformé calviniste misy atsika dia mampifandanja tsara ny lanitra sy ny tany ka milaza fa eto ambonin'ny tany dia afahazo iainana ny lanitra. Rehefa manaiky an'Andriamanitra sy Kristy anana fahefana amintsika isika. Ho an'ny Loterana andrandraina ny fahatanterahany lanitra, tanindrazana farany. Izay mihitsy ilay voambolana. Dia arak'izany koa no iainany ny fotom-ponoany. Ireny moa izany ry avy ny atao hoe fotom-ponoana. Izay mahasamihafa ny fiangonana. Ary matetika dia hitantsika ao amin'ny liturjia ny fiangonana ny fahasamihafan'ny fotom-ponoana. Raha miteny tany am-piandohana hoe ndanany mba mamangy karazam-pivavahana hafa ankoatry antsika dia ho hitanareo hoe izao zany ny fotom-ponoan'ity fiangonan'ity. Mandeha tonga dia derao liturjia faefatra. Fa isika mbola mifono, isika mbola miaina ny tenin'Andriamanitra, mbola miaina ny tenin'Andriamanitra, mbola miditra eny amin'ny fiarahamonina. Katsaka ny ambony dia tsy hoe manday izao tontolo izao fa mampiditra an'izao tontolo izao eo ambany fahefan'i Kristy, mametraka an'izao tontolo izao eo ambany fahefan'i Kristy. Efa iainantsika dia ny eto ny lanitra, fahandrasantsika kosa ny fahatanterahany amin'ny fiavian'i Kristy. Io ilay andininy faefatra. Mikatsaka isika izany hoe mitombo amin'ny fiainan-danitra sy ny fahamasinana isika eto an-tany isika no miainan'izany, ary miandry ny fahatanterahany sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiavian'i Kristy. Izay ny tsika izay. Dia mandinika isika averandray misy fahasamihafany ny fampianaran'ny fiangonana. Raha ny telo anglikana, ny réformé, ny katolika zany dia misy iombonbonany. Ho an'ny Loterana dia manindry kokoa ny atao hoe lanitra izy, ilay mbola andrasana ary tena tanindrazana farany. Averiko izay voambolan'izay. Tsy fantatro ianareo izay nandihy fianarana katekômena tamin'ny fotoanandro fa natao ohatra amin'ny fampitahana ny Loterana sy ny réformé mihitsy ny hira 668 tamin'izany fotoan'izany. 668 valo amby enimpolo amby eninjato. Eo amin'ny andininy fahatelo, faefatra, fahadimy dia hoy ny tononkira-panamana hoe Jesosy tompon'ny fiainanao, aoka ianao no fiainako. Iny aloha dia Kolosianina tanteraka mihitsy iny. Ety an-tany fiainam-bavaka, ratrizay fiainan-danitra. Iriko mafy ny hiakatra iain'izany fiainan-tsambatra. Jereo ary amin'ny laharan-kira fa io irio dia feony danois, zany hoe Danemarka, tena loharano, isan'ny loharano ny poiran'ny fotom-ponoana Loterana. Dia mazava zany fa tononkira io moa FFPM ny firantsika tena tononkira niainga avy amin'ny fotom-ponoana Loterana ity. Tsy fantatro anareo fa raha ny arakaraka tsika tamin'ny fianarana katekômena dia anisan'ny natao ohatra io hoe ahitsy io irio fa tsy andrasana akory ny fiainan-danitra rahatrizay fa iainana dieny ety. Izay ilay fahasamihafana averina indray. Tsy hoe mandiso nitsy na mandiso ny roa fa ny velabelana tamintsika hoe ny fampianarana ho antsika eto efa lanitra ary miandry ny fahatanterahanytsika. Tahaka izay ny katolika, ny anglikana, ho an'ny fiangonana Loterana manindry kokoa izy ny lanitra, izay tanindrazana farany. Hivavaka isika. Tompo misaotra noho ny fotoana nahafahanay ny ombina teto, misaotra ny amin'izay efa nahazahoanay ny hevitry ny teninao, fa nanampy indray ianao, niasa tamin'ny alalan'ny fanahy masina nampatsia
ny teninao fa ny fanjakan'Andriamanitra fanjakan'ny lanitra dia ao anatinay tsy atao tazan-davitra zany eny amin'ny faravodilanitra na eny amin'ny lanitra ambony fa eo amin'izay any ekena indrindra ny fisiana ao Andriamanitra sy ny fahefan'i Kristy eo amin'ny fiainanay izay dia efa lanitra sahady fa miandry ny fahatanteran'ny Jerosalema vaovao lanitra vaovao tany vaovao izay amin'ny fiavian'i Kristy fanondroany ataovy manana faharetana ary tompo ary mikaroka mikatsaka mafy ny zavatra ny ambony esory tsy iraikitra amin'ny zavatry ny tany ny fisainanay azavela heritreritra ny mety loha ny mety simba sy ny manimba mitondra fahalovana izahay fa aleo hitraka mba heritreritra amin'ny fanantenana nilay tsy mety loha tsy mety simba io manadin'izao amin'ny ataonay andavanandro amin'izay saintsainay sy eritreretinay ny kasainay mba andiananay araka ny sitrapon'Andriamanitra ka ahafahanay tena miaina ny fahatanterahany fiainan-danitra misaotra tompo noho ny tontolo andro hitarihanao anay sahady ka ho vavolombelonao amin'ny asa sy ny teny izahay ho tahinao manokana koa amin'ny ezaka rehetra ataonay ny firenenay anjakao mba ahatsiarovany malagasy fa efa misantatra sady ny fiainan-danitra izy na ao anatin'ny ady anatin'ny fahoriana anatin'izay mety ho tsy fahatombanana samihafa ny fiangonanao dia arovy amin'ny fampianaran'ny diso engane handray ny fahamarina ny teninao avy amin'ny soratra masina fa tsy ho voapetaky ny vy mamay ary mametraka ny asa fitoriana ny filazantsara rehetra eo am-pelatananao sahan'ny fiangonana fanambarana marina ny Jesosy Kristy tsy ampiana tsy analana dia izy maty sy nitsangana tamin'ny maty ary niakatra ho any an-danitra mifona ao anay mandraka androany miandry sy mitalao ny fiverenana izahay ny rinay koa dia ny amanginao ny tokantranonay mety hamonjy toeram-piasana izahay fa rehefa vita ny lahasa dia ody any atokantrano hialo avy amin'ny fiadananao tompo ny tokantranonay ary ataovy tena mahatsiaro izahay fa lanitra ny tokantranonay tsirairay avy akambanay ny vavakay amin'ny ampianaran'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinana ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay ny unianina sahaza ao anay ary mamelany heloka hitahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raiso mba ho tanteraka amintsika ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy mahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo amen ho an'Andriamanitra irery any ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny